dia mbola faly miaraba antsika tsiraray avy indray ny tenako a dia faly miaraba ny malagasy rehetra ny nosy Madagasikara ary faly miaraba ihany koa ny filoham-pirenena mianakavy a sy ny fanjakana rehetra eto amin'ity nosy Madagasikara ity. Ny anarako a Rafamatanasoa Andriniana Romia, mpitoro filazantsara efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana. Dia raha manao izao vidéo kely izao ny tenako a dia mba manana hafatra kely ampita ho amin'ny malagasy rehetra sy ho an'ny tanindrazana. Be dia be moa zavatra nolalovako na dia tanora ihany aza ny tenako dia nandalo izany toetra mafy fangirifirina sy fanentenana marary tokoa ny tenako. Dia izay no antony nanatonako an'Andriamanitra dia niasa teo amin'ny fiainako koa Andriamanitra ary niantso aho dia mba tiako hampita aminao koa ilay hafatra. Amen. Izany hoe eo ny asa mandrarahantsika, ny adidy izay tsy maintsy sahantsika tsirairay avy kanefa ihany koa ilayntsika ihany koa ny mba misaina sy mibanjina ilay fiainana mandrakizay atsika. Amen. Ilayntsika ihany koa ny tsy manadino an'Andriamanitra ry vahoaka malagasy satria Andriamanitra no ilay loharano izay nanome antsika ny andro rehetra ny iainantsika teto ambony tany sy nanome ny anjara masoandrontsika sy nanome ny hery sy tanjaka izay nahafahantsika miasa, nahafahantsika miaina. Amen. Dia raha loatra raha ohatra hoe misaotra an'Andriamanitra foana izao sy ianao ny amin'izay rehetra ataon'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Amen. Dia izay indrindra ny anton'izao hafatra izay ampitako aminao izao hoe Andriamanitra ilay namorona izao rehetra izao, ilay fahatsarana hitan'ny masontsika toy ny ranomasina, toy ny zava-mananaina, toy ny voninkazo isan-karazany ireny. Dia izy ilay nanome ny fofinaina ao antsika dia mendrika izy irery ihany no Andriamanitra ho tompontsika. Amen. Satria indraindray manko ny betsaka ny eto amin'ity firenentsika ity ny mety mbola mety hoe mitoetra ao anatin'ny fanompoan-tsampy, mitoetra ao anatin'ny fomba taloha, mitoetra ao anatin'ny zavatra maro zava-pahadiana maro samihafa, mitoetra ao anatin'ny hoe fiantsoana razana sy ny karazana. Anisan'ny zavatra tena hoe tsy tantin'Andriamanitra sy tsy tian'Andriamanitra ny fanaovana izany zavatra izany. Dia izany matetika no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia izay indraindray no anisan'ny hoe ny ainantsika farany teo izao tamin'iny taona 2021 iny izay nisiny sy ny fahatongavan'iny aretina valan'aretina coronavirus iny raha lasana bavy sy vahoaka malagasy rehetra. Dia matetika fahatezeran'Andriamanitra no ny amin'ny fanompoantsika zavatra hafa, fanompoantsika Andriamanikafa. Nefa ny Andriamanitra efa nanoratra tao anatin'ny didy folo ao anatin'ny Baiboly hoe aza manao Andriamanikafa, aza manao saran-javatra voasikotra. Misy sary kely izay nampiseho an'Andriamanitra na tamin'ny fotoana nanomezan'Andriamanitra tsindrimandry Mosesy izay nanohatra n'iny didy folo iny dia nisy afo nirehatra teo amin'ilay hazo ilay teo amin'ilay arbre iny. Dia tamin'ny alalan'ilay arbre nisy afo iny no nitenenan'Andriamanitra ireo didy folo ireo. Ilay afo raha lasana bavy sy ny vahoaka malagasy rehetra dia midika ilay tandidon'ilay ho avy hoe izay rehetra tsy makatoa ireto didy folo reto dia homay ao anatin'ny farihy rehetra ho mandrakizay. Dia izay ny dikan'iny afo iny hoe tandidony ilay zavatra ho avy raha hatrizay. Dia zava-dehibe ny fankatoavantsika an'Andriamanitra fa amin'ny fotoantsika tsy mankatoa an'Andriamanitra dia tonga ny ozina rehetra. Dia izay ozina izay indraindray matetika mahatonga fahantrana, matetika mahatonga aretina, matetika mahatonga
mahatonga zavatra maro samihafa hatrany amin'ny taranakitsika faramandiby noho n'ilay tsy fankatoavantsika n'Andriamanitra. Dia zava-dehibe ny fiverenantsika amin'Andriamanitra, ny fankatoavantsika n'Andriamanitra, ny fibebahantsika, ny fialantsika amin'ny fahotana sy amin'ireny fanompoana sampy maro isan-karazany ireny, fa izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Fotoana tokony hifoazan'ny fanahintsika tsirairay avy izao hiverenantsika amin'Andriamanitra, satria mila miomana ihany koa isika ny amin'ilay fiainana mandrakizay izay ho avy rahatray, izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly hoe izay rehetra mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra dia izay no zanak'Andriamanitra, fa izay rehetra tsy mankatoa an'Andriamanitra no teniny dia ho voaozina. Izany hoe izay rehetra mbola mitoetra ao anatin'ilay fahotana dia Andriamanitra efa nanolotra ny tenany dia Jesosy Kristy nombohana teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjenantsika tsirairay avy. Dia hoy ny teny hoe izay rehetra mandray azy izy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ary izao ny lalana sy fiainana ary fahamarinana, hoy ny teny. Izany hoe amin'ny alalany no ahafahantsika miditra any amin'ny vavahadin'ny lanitra, miditra any an-danitra rahatray. Dikan'izany mila mandray an'i Jesosy Kristy isika vahoaka malagasy tsirairay avy mba ahafahantsika tafiditra ao anatin'izany lanitra izany. Mila miala amin'ny fahotana, ny fanompo-tsampy maro isan-karazany, ny fiainan'ny nofo sy ny fiainan'izao tontolo izao, mba ahafahantsika miomana, satria tsy mora tokoa izany farimy rehetra fomandrakizay izany, satria izany no toerana noman'Andriamanitra ho an'izay tsy mino an'Andriamanitra, ho an'izay tsy manaiky an'Andriamanitra, ho an'izay tsy mankatoa an'Andriamanitra. Dia izany no nomanina ho an'izay olona tsy mankatoa an'Andriamanitra. Dia fotoana tsy hanaovantsika kilalao intsony izao ny amin'ny fiainam-panahintsika, satria tsy vazivazy tokoa izany hoe mandrakizay tsy manam-pijanonana ao anaty farimy rehetra avy izany. Aza variana fotsiny miainany hoe fiainana présent, dia hoe fiainana présent dia afaka ataoko daholo ny zavatra rehetra, nefa ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Fa andoza sy anao hibebaka androany, abebaka antsika tsirairay avy samy any tokantrano any, any amin'ny toerana mangina any, dia samy andiny teny hifona sy hibebaka, hiverina amin'ilay Andriamanitra namorona n'izao tontolo izao, ary ihany koa no hiverenantsika. Amen. Mba tsy ho any amin'ilay toerana iray anie isika tsirairay avy. Be dia be ny zavatra tsy voavonjintsika, satria be dia be ny olona efa lasa tany amin'ny farimy rehetra avy. Be dia be ny sorona teo anatrehany Satana tany aloha tany, tany amin'ny vanim-potoana tany aloha tany. Tsy nisy ny famonjena, tsy nisy ny olona mba nanambara ny filazantsara ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa androany ny fotoana ho azy ho anao hanakarantsika izany fibebahana izany, hiverenantsika amin'Andriamanitra, hialantsika amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy sy ny fanompoana maro samihafa izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa andao hifampitantana isika, hifankatia isika, hiomby-bavaka isika rehetra, hifona sy hibebaka ny amin'izay rehetra tsy nentina ataontsika, mba ahafahantsika miaina eo akaikin'ilay nahazo rehetra, ahafahantsika miaina eo akaikin'Andriamanitra. Dia izany no afatra ho antsika tsirairay avy, ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, hoe mibeba, miala amin'ny fahotana rehetra sy ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Isika dia olombelona mitovy avokoa, ka tsy tokony hoe hanao zavatra hafa isika, hoe hanompo zavatra hafa na hanao zavatra hafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra azontsika atao dia mivavaka amin'Andriamanitra irery, ary miala amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy. Ary nisy zavatra tsy nentina ataontsika taman'olona dia adidintsika no manantona sy mifona amin'izany olo izany, mba ahazoantsika famelan-keloka sy fanadiovan'Andriamanitra. Dia izay ny afatra ataoko ho anao indray, dia mahireza mivavaka, mahireza mitady an'Andriamanitra, mahireza mamaky ny soratra masina, dia io Baiboly io, fa io ny fanafahanao anao, io ny fanampiana ho anao, ary io ny fandresena sy fanasitranana ho anao, ary indrindra
ny fampiomanana anao amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mahireza ao anatin'ny herim-bavaka, mahireza mitombo hery ao amin'Andriamanitra. Dia misaotra antsika tsirairay avy dia samotain'Andriamanitra avokoa. Mahireza ao anatin'ny ady, mahireza ao anatin'ny fisahan-toetra. Aza miala amin'Andriamanitra, ninona mitranga na sarotra na mora na mafy toy ny ahoana, dia akino amin'ny Jehova ny eta mavesatra anao, akino amin'ny Jehova ny fangeriferinao, ny fitomaninao, fa izy manokatra ny lalana ho anao, manome fiainana ho anao, ary manome fitsarana sy fahatoniana mandrakizay eo am-ponao. Eny ary mino fa voarainao ny afatra tiana ampita aminao indray dia mitomboa, dia aza manota intsony dia miza mivavaka isan'andro, isa-tsekondy, isan'minitra, fa raha sanatrika alain'Andriamanitra tampoka, alain' Jesosy tampoka ny fonao amin'izao sekondy izao. Efa tafahomana ve ianao hiatrika ilay mandrakizay anao? Ka noho izany dia mbola misy ny anio, misy ny andro havelomanao dia mibebahana. Akaro ny fibebahana, akaro ny fibebahana, fa izao no ora sy fotoana hifoazana ny fanahinao. Amen. Dia izay ny afatra ho anao dia samotain'Andriamanitra avokoa ny vahoaka malagasy rehetra, ny